aza kivy ianao raha tsy mahazo ny antsonao na mahita ny fahaiza-manao izay anananao ny olona. Fantatrao ve fa na dia ny rahalahin'i Jesosy aza tsy nino azy? Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, na nasitrana ny marary izy, nanao fahagagana izy, fa na dia izany aza dia naneso azy ny rahalahiny ary tsy nino azy. Kanefa hitanao, Jesosy nahalala tsara hoe iza izy sy ny antso izay niantsoany ray azy ho tanterahina. Ka tsy kivy izy. Misy foana ny olona izay tsy mahazo ny vina sy ny antso izay nomen'Andriamanitra anao. Fa aza avela ireny no andeha hanakana anao tsy hanatanteraka ny zavatra tian'Andriamanitra ho ataonao. Izany koa anefa tsy midika hoe tsy ilaina intsony ny miaino ny torohevitry ny hafa na fanitsiana izay ataony. Satria misy fotoana Andriamanitra dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny olona. Fa misy ny olona sasany dia eo fotsiny hanan-kivy sy hitsikeranao. Ninona ataonao? Ary raha toa ka ireo te hisintona anao dia tohizo ary Mandrosoa Hatrany. Atolory feno an'ny Tompo ny fonao sy ny planinao rehetra. Dia raha ho hatrany izay niantsoany anao ho ataonao.